Ye, ato anatin'ny fandarana manandratra ianao a alahady ny andro. Alahady maraina indray ny andro de efa eo apotsitry ny fahita lavitra ianao a anaraka an'ity fandarana ity. Efa ela zay tsy niteny hoe ho an'ity tokatrano ity ny fiadanan'Andriamanitra feno ambiampy. Ohatra mahazatra ndao aloha tonga de tenin'Andriamanitra ny aratsika. Tao. Dia indro ho tanterahako koa fanasitranana azy, eny hositraniko izy ary aseho koa amin'ny hareny fiadanana sy ny fahamarinana. Jeremia 7:30-9. Zay ny tenin'Andriamanitra. Fa naniko tsy nilaza mihitsy aloha tamin'ny tapany voalohany teo hoe inona zavatra ho arahantsika. Zavatra malina no arahantsika. Ahoana ny resaka fanasitranana ity? Taona 2013 tsika zao. Fa mbola mizara ihany ny olona. Mbola samy manana ny alehany ny olona rehefa hoe iresaka fanasitranana zay. Tsy ho asiko fanadadiana lavitra be fa ndao tonga de ny fanadadintsika no arahana. Mahafinaritra le izy aza miala ianao hatramin'ny farany. Ndao tapany voalohany ity de isy koa ny tapany faharoa aorianan'izay. Ndao ary. Tsy mitovy ny fomba fitsaboko sy ny fomba fitsabon'ny dokotera. Samy manana ny hanitra ho anazy sy ny fombany ny zavatra atao rehetrarehetra. Ny anay dia fomba avy amin'ny rano amin'ny doany sy ireo tapakazo sy ny tokamena sy ny tany malandy no itsaboko eto amin'ny fomban-drazana malagasy. Zay tsy hitovizany. Ny dokotera dia misy pikira, misy fanafody. Hery ampiasainay eto Abdoany dia hery avy amin'Andriamanitra, dia hery avy amin'ireo razambenay ireo, dia hery avy amin'ny razana masina mpanjaka ireo. Dia mpanjaka izay miaraka aminay eto dia mpanjaka Dadilahy Andremisara. Misy fitaovana fitsabona dia misy koa fivavahana fotsiny. Ary dia le fitaovana fitsaboanay dia rehefa tonga eto ny olona dia mifidy tokamena dia laboziro dia hasiny araka le zavatra misy amin'olona. Fa matetika aloha 5,000 ny miaraka amin'izay tokamena sy laboziro zay. Dia misy fanafody efa nataonay anaty tavoahangy zany dia araraka ao ny tokamena iny dia le fanafody iny no hitsabonay olona. Maro ny efa sitranay teto ary matetika tsy sitran'ny olona dia sitranina eto. Ka zany mahatonga n'ity doany ity mahery halan'olona satria izay tsy hitan'olona dia sitranina eto. Fanontaniana tsara nefa saribaliana. Ny antony dia ny siansa dia fitaovana rangeda be, siansa medikal fitaovana rangeda be noentina anasoavantsika ny mpiarabelona. Ny finoana koa nefa dia zay maha-olombelona atsika raha tsisy ny finoana sarotra be ny fitaizana olona. Noho izany mifamendro zavatra miara-miasa mahasoa tsy mifanipaka. Nefa mampalahelo indraindray dia misy amin'izao fotoana ny antoko-pivavahana sasany izay manentana ny olona tsy hampiasa fanafody, tsy hihinana fanafody fa dia hoe
mijanona amin'ny finoana fotsiny ihany. Eto amintsika eto Madagasikara manokana na any andafy ara zao dia efa azo teneny hoe be dia be zany. Be dia be mihitsiny ny olona hoe tsy nahavita sitrana tary amin'ny mpitsabo tary amin'ny dokotera tary dia mifindrafindra dokotera dia rehefa vao amin'ny farany izy mandeha manatona mitodika amin'Andriamanitra dia any ny eritreretany hoe asitrana azy. Eo moa mahatonga antsika any amin'ny raraisika ny any amin'ny baiboly dia hoe ny finoanao ny avonjy anao ka rehefa mino izy dia mety ho sitrana satria resaka psychologie zay ao amin'ny une partie amin'ny médecine zany dia misy ny antsoina hoe psychologie dia mety ho sitrana izy. Misy zao ohatra anankiray finoana io voangana mihitsy io nalefa tamin'ny fahitalavitra gasy. Le zazakely anankiray voan'ny cancer teo amin'ny maso rétinoblastome. Ane mivonto be io maso io cancer io dia lany vola le ray aman-dreniny tsy nanam-bola dia mivavaka foana ny nataon'le reniny. Dia indray maraina nanao témoignage moa izy tamin'ny télé napetrany teo akaiky varavarankely le zaza dia lasa izy nandeha nanao fivavahana nataony dia azony taramasoandro le izy niverina izy avy eo gaga be sitrana tanteraka ary tonga izy dia nisaotra an'Andriamanitra. Eo zany sarotra be aminay dokotera ny teny hoe inona ny nahatonga an'izay zay ve le aminay dokotera dia misy le fiteny hoe guérison spontanée zay zavatra misy foana zany hoe sitrana ho azy ndraindray. Misy koa hoe sao de lay fivavahana le vavaka nataon'lay reniny no nasitrana azy satria misy amintsika kristianina dia misy le tenenina hoe ny vavaka manova zavatra. Noho izany zany ny resaka medikaly sy ny fivavahana dia zavatra mifameno foana reo. Ny science tsy parfaite tsy tonga lafatra be dia be ny aretina mbola tsy voafehanay dokotera. Fantatra le izy zao le aretina fa tsy mbola voafehatra amin'ny farany. Ohatra zao raisitsika ny cancer, ny akamaroan'ny cancer zao misy ny cancer efa sitrana raha vao manomboka le izy, misy ny cancer mbola tsy sitrana mihitsy. Na eto Madagasikara na any amin'ny firenena ataontsika efa mandroso efa manana ny rehetrarehetra mbola tsy sitrana. Misy koa ohatra raisitsika ny sida, efa fantatra io le sida, efa misy ny proposition thérapeutique fanafody zay ampiasana hanasitranana ny analefahana ny lay aretina fa mbola tsy mahasitrana azy tanteraka. Dia misy olona voan'izy ireny ohatra zao tamin'ny témoignage tamin'ny télé tany an-dafy voaingana voan'ny cancer le rangahy cancer na rà dia nivavaka izy herinandro izy nandeha nitokamonina dia sitrana natao ny analizy sitrana izy. Inona ny nahasitrana azy le fivavahana ve sarotra be mamaly an'izay. Ohatran'izany koa ohatra nisy olona voan'ny sida voaingana zany fandaharana zany nalefa tamin'ny télé voan'ny sida izy natao ny diagnostika ny dokotera confirmé tsy nety nihinana fanafody izy nanatona ny lehibe ny tao am-piangonana mpitarika tao am-piangonana nivavaka sitrana izy taty aoriana. Natoko mpivavahana aloha loatra ho tenenitsika fa zava-nisy zany. Noho izany zany ny fitsaboana ara-médical science médicale dia tsy tonga lafatra tsy havitany rehetra. Misy ny zavatra vitany zay tena tenenitsika tena ilana satria mahavonjy ain'olona maro dia maro dia maro ary tena ilana io fa tsy izay mihitsy akory ny ampirisika ny olona hoe aza mitsabo tena ilana io mahavonjy ain'olona maro. Ohatra zao hoe torana tapika ianao naratra be tapika ianao very raha be ara-médicale iny azo tsabony nefa misy ny antoko mpivavahana sasany tsy manaiky an'izay fa ampidirana raha izay. Sarotra mamaly an'izay hoe misy voka-dratsiny ve. Misy zany fotoana iray zay tena ilana nay mpitsabo dokotera na ny sage-femme
na ny infirmier satria misy zavatra zay tena ny anaranay manokana tsy teny koa nefa ny hoe aty aminay foana mandeha fa aza mandeha amin'ireny olona nanao manana fahaizana momba médecine traditionnelle satria ohatra zao raha raisika ny any Chine médecine traditionnelle chinoise any izy zao hoe tena efa mandroso be noho izany tsy afaka hiteny mihitsy ratsy ny ane mifanohatra amin'izay arany tokony famenoana eo amin'ny asanay médecin diplômé d'état izay sy ny paramédicaux ary ireo olona nanao médecine traditionnelle eto Madagasikara zao de efa misy le hoe médecin diplômé d'état manao spécialisation ana médecine traditionnelle noho izany hoe tsy afaka ny fanaratsy izay fa ny mifanohana mifanoro ara ny tokony atao ohatra zay koa ny resaka fivavahana tsy afaka ny hiady amin'ny resaka fivavahana mihitsy tsika satria fivavahana io dia force ray ngeda be zay tsy azotsika maha-olombelona tsika lavina fa manana ny voka ngeda be eo amin'ny fiainan'ny olona ray noho izany mifameno ireo ary tokony atao ny famenoana fa tsy mifanenjika. Zay ny tapany voalohany resadresaka lavalava zay ndao tsika aloha tonga de anaraka hira iray aorianan'izay hira ray zay rehefa narahantsika teo ny hevitry ny mpitsabo nentim-paharazana narahantsika teo ihany koa ny dokotera na ny mampiasa ny fomba siantifika eo amin'ny fitsaboana satria ny fandarantsika de fandarana mitory sy maneho ny voninahitran'Andriamanitra de tsy mety raha tsy anasa ray koa tsika pastera zay lazandray hoe ahoana indray ny heviny aorianan'izay aorianany hira to de arahantsika izay dahoary. Senhor poderoso.